Ao amin'ny lafiny kolontsaina indraiky kosa niroborobo tokoa ny sehatry ny kolontsaina raha ny taona 2024 no resaina. Maro ireo zavatra nisongadina manana ny fijeriny ny sehatry ny kolontsaina tokoa raha matofy Ranohitra Arsoa mpanao gazety ara-kolontsaina. Nana marimarika an'ity faraparan'ny taona ity zao dia ny adin'ny artista sy ny ministeran'ny kolontsaina. Mbola tsisy mihitsy zany hatramin'izay hoe nanaovako serasera teo amin'ny resaka kolontsaina zay 20 taona mahery teo zay nanaovako an'ilay izy tsy mbola nisy mihitsy artista sy ministeran'ny kolontsaina fandona ohatrany tamin'ity. Io moa samy manana ny andro hitany azy, tsy fantatra hoe iza marina iza ny diso, fa misy marina misy diso. Zay aloha misehatra hoe fifandraisan'ny artista sy ministeran'ny kolontsaina. Dia teo amin'ny rehetrarehetra moa zany resahana daholo dia teo amin'ny artista indray samy natsapa angambitsika tamin'ity taona ity ohatrany nisy ohatrany fiverenana kely, fiverenana hoe artista lefa taloha reny zany verina indray isan'ireny Tifatifa Artempogaik izay ohatrany nanana hery be zany tamin'ity taona ity. Teo amin'ny artista vao misandratra nisy Andry Stéphanie, hitana karazana hoe dokam-barotra be dia be zany izy rehefa mipirofo hoe lasa le artista matoa alain'ny olona manao dokam-barotra. Teo amin'ny sehatry ny R&B sy ny rap ihany koa be dia be koa nisongadina. Ohatrany niroborobo be izy tamin'ity taona ity, niroborobo ihany koa ny roka tamin'ity taona ity rahantsika mahita angamba ny concert na roka be dia be mihitsy. Teo amin'ny mozika variété koa teo eo ihany ngambany, teo eo ihany. Fa le mpanao tropical moa zany atao anatin'ny 5 taona teo eo zay tena niroborobo be ny artista mivoy amin'ny mozika tropical teto amintsika. Dia izay kosa toko lasy toko vavy no entiko manao veloma mandra-piona antsika rehetra any an-tokantrano mankasitraka anao tsy misaraka aminay ary mbola manasa antsika havananjana hanohy ny toy ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitry ny MATV.